Miarahaba anareo grade 4 rehetra tonga soa indray eto amin'ny taranja malagasy. Androany tsika dia hianatra ny atao hoe ny toetrandro. Inona no atao hoe alizé? Ny alizé dia rivotra mitsoka avy any amin'ny ranomasombe Indiana. Tondra rahona matevina sy mando ny alizé. Noho izany, manorina mandavan-taona ny faritra atsinanan'i Madagasikara, any Tamatave ohatra. Madagasikara dia manana toetrandro tropikaly, izany hoe mafana mandritry ny taona. Volana oktobra ka hatramin'ny aprily no mafana sy manorana ny andro eto Madagasikara. Io no atao hoe fahavaratra. Rehefa fahavaratra dia lava ny andro ary fohy kosa ny alina. Volana May ka hatramin'ny septambra indray dia mangatsiatsiaka sy maina ny andro. Mizara efatra lehibe ny toetrandro eto Madagasikara. Hitantsika eo amin'ireto loko ireto. Toetrandro mando be sady mafana ny voalohany. Mafana sady betsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra atsinanana. Ny faharoa indray ny toetrandro tsy mando loatra sady mafana. Ny faritra andrefan'i Madagasikara no ahitana izany toetrandro izany. Ny fahatelo kosa dia toetrandro tropikaly, faritra avo toerana. Faritra avoan'i Madagasikara no ahitana io toetrandro io. Manana maripana mangatsiaka io faritra io. Ary ny farany dia ny toetrandro tropikaly maina any atsimo. Any amin'ny faritra atsimo dia kely ny rotsakorana ary mafana foana ny andro. Misaotra anareo indray ireo veloma.